corlitif sa le fandarana tokana ho antsika vehivavy no arainao zao a dia manasa anao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany amin'ny ity androany ity tsika dia mandray vahiny mahafinaritra be sady manja kely izy atao akaiky koa ato a tsy izy akory zany fa i Fity Sonia izay nanao misy analamanga moa izy tamin'ny tsy tadidiko fa aloha avelako mihitsy izy no anambara mazavazava kokoa aminareo so zaho dia hiteniteny foana eto a dia miaravanao tonga soa eto amin'ny fandarana miarabany idéaly dia miaravantsika rehetra manaraka ny fandarana Girly Tips oui tena narako zany Raindray Manuelina Fity Sonia misy analamanga tamin'ny 2023 misy analamanga farany zany satria niempotra kely ny concours Miss Madagascar tamin'ny taona iny araka anteneninao teo hoe misy analamanga tamin'ny 2023 ao mba tantarao anay natonga anao nanao misy ta hoe misy antony manokana ve sa hoe efa nofonofo mihitsy le misy aloha ataoko ngamany hoe zavatra efa nirinatra mbola kely izy ohatrany hoe tambola kely zao tany amin'ny quartier anay dia miaraka amin'ny namako eo amin'ny quartier eo dia mifampanao concours de Miss ataoko hoe mbola hoe 10 ans 8 ans ngamany tamin'izany dia izay roa ihany mifampitsaranay roa eo zany dia rehefa nanotohitohy teny dia tamin'ny classe de seconde tamin'izany mbola tany amin'ny lycée dia nisy an'izay fandarana zay émission zay hoe talenta sy kanto dia izy io sady misy fifaninanana chant misy fifaninanana misy mister tao amin'ny sekolina ihany moa zany le izy dia mba nandray anjara zany tamin'izay fotoan'izay moa koa zokinay izy tena tsy olona tena le tsy mpidoka reny mihitsy tena hoe jamais de sa vie contrairement be amin'ny zokiko vavy dia sendra nisy an'le défilé de Miss Univers reny tamin'izay tamin'ny télé dia izy mantsana hoe ouais ohatrany hoe ndry io dia ohatrany kagahina satria izy tena hoe tsy midoka zany mihitsy dia en plus izy midoka fa ankolaka tanareo le tsy tena tonga dia miteny hoe tsara nefa na ohatrany fa mbola ohatrany hoe ndry zany fa manindry raha manao an'ireny ozy izy dia zay hoe pourquoi pas nefa za tamin'izany tena mbola kely tena olona tsy manana confiance en soi mihitsy za tamin'izany olona tena timide olona tena menatra be mihitsy tamin'izany classe de seconde zany dia hoe bon pourquoi pas zany dia natao le izy dia nisolo tena ny classe moa za tamin'izay dia nivoaka mpandresy moa tamin'izay dia tena challenge be roa le izy satria araka ny teniko teo hoe za tena olona tsy natoko tena mihitsy olona tena menatra be surnom encore tamin'izany mbola kely hoe Fity sage comme une image satria tena hoe tsy miteny tsy mivolana fa eo dia eo fotsiny dia challenge be ho anahy le hoe directement tonga dia nidéfile teo amin'ny masony des centaines de personnes tao amin'ny CCSK le izy tamin'izay dia avy eo koa izy mbola misy hoe talenta dia hoe zany ianao mbola mila mitady hoe inona le talenta ho ataonao dia nihira tamin'izay dia vao maika tena mbola hoe tsy ho adiniko mihitsy izay fotoana izay satria tena dobodoboka be mifoko eritreretinao fotsiny hoe olona timide kely tampotampoka tonga dia mihira devant des centaines de personnes dia vita moa ny Miss Talenta sy Kanto lany Miss Talenta sy Kanto dia nitotoy indray dia nanao Miss Tourisme Madagascar indray c'était en 2020 efa niditra tany amin'ny université za tamin'izay Et oui, bon, pourquoi pas faire entrer dans un monde plus sérieux, les resaka Miss, des te oui, intéressant, vas-y, fais. Et oui, bon, pourquoi pas, des comptes en lise, des tintentoch en mitialousa. Fa faut qu'un chanois de oui c'est juste ma manette de oui un devoir de groupe tennis le devoir de groupe fa l'après-midi ben andena non les castings ani Miss Tourisme Madagascar tamsay rehefa navoray message avy amin'ny le comité Miss Tourisme Madagascar oui voray dia zay vao tenena tao an-trano dia hoe bon d'accord ok dia natao le izy dia mbola challenge ohatrany challenge foana le zavatra misy satria le Miss Tourisme Madagascar le resaka tourisme zany no mbanao anatin'le izy za tamin'izay tena mbola nianatra ihany koa dia ny ankizy niaraka taminay tamin'izany je me rappelle misy guide touristique ohatrany dia za étudiante kely en gestion
tsy de dire loatra am'le tourisme de nefany mila manana notion ianao am'le hoe misy tourisme Madagascar mila mahay base zany de mila nianatra base momba le tourisme moa zany tam'izay fotoana izay de là misy tourisme Madagascar tamin'ny 2020 de vitiny de hoe vas-y fais Miss Analamanga de hoe bon, Miss Analamanga pour représenter Analamanga pour le concours Miss Madagascar. D'accord. Voilà, challenge avec oui, challenge daholo satria tamin'ny famarana ny fianarako tamin'ny Miss Analamanga de nanentsika zavatra be dia be nefa ny tamin'ny Miss Analamanga nisy formation isanandro mihitsy ianao tsy maintsy tonga amin'ny listy de noter daholo na ny comportement anao na ny absence anao zany hoe raha absente foana de c'est même pas la peine de continuer satria efa miena be zany les points de ny lanay gérer zany hoe ahoana ny atao sisa fa nilamina ihany moa le izy de là ny Miss Analamanga de avy indray nanoy tamin'ny Miss Madagascar de tamin'ny Miss Madagascar niempotra be mihitsy les dates Miss Analamanga c'était en 2022 normalement tokony 2023 ny Miss Madagascar de niempotra foana le izy à chaque fois ngamany efa nahempotra depuis intelo ngama le izy de tamin'izay efa hoe za tsy hanao tsony satria ny projet de vie zany efa somary niova zany fa tsy tao anatin'izay tsony efa hoe niova mihitsy ny projet de vie quoi de hoe non efa nataondry le izy de ataovy hatramin'ny farany de natao moa zany le izy de là ny deuxième dauphine tamin'ny Miss Madagascar. Raha aminao manokana inona tena hoe critère tokony hanana ny olona anankiray raha hoe te hirotsaka eo amin'izay misy zay satria mety hoe nele mpikarakara mihitsy mety hoe hafa mihitsy fa raha aminao manokana inona zany tena tokony hananana indrindrany eo amin'izay hoe critère zay. Ana manokana zany misy zany de premièrement aloha mila manana ny originalité izy sy ny simplicité dia olona tia misary satria am'le misa zany différent be mihitsy ny misa sy ny mannequin ny misa dia olona tia manampy olona tia mizaha de surtout olona à l'écoute zany hoe mila olona tia mihain'olona zany de tia mizaha fitiavana amin'olona tia manampy eo ihany le hoe atsarana ivelany fa iny pour moi c'est juste un surplus à le izy fa aussi ianao rehefa tsara ny ao anatinao de hita amin'ny endrikiny foana hoe tsara ny ao anatin'iny olona iny en fait le izy hita avy any ivelan'iny foana fa manampinampiny fotsiny le hoe mila lava mila tsara tarehy mila tsara bika voilà zay mihitsy mantsasaka antaniko hoe matetika rehefa hoe misy andraisana de hoe malaza be foana hoe tsy maintsy manja hony hoena ny hevitra mahakasika an'izay araka ny teneniko teo déjà aussi la beauté éphémère de samy manana ny manja ny olona tsirairay ny manja amina peut-être tsy manja aminao ny manja aminao peut-être tsy manja amina fa ny beauté intérieure ny tena important satria les miss de olona philanthrope olona tia manampy ny olona zany de hitataretriny foana iny hitataretriny foana amin'ny extérieur anao ny bonheur aoentinao amin'ny olona de pour répondre à zany c'est pas tout le temps la beauté extérieure mais c'est la beauté intérieure d'abord zay vao mandeha ny beauté extérieure. Nanao andray ny parcours-nao tamin'ny nandritra ny nanaovanao zay Miss Analamanga zay raha tsy diso hoe misy alliance-nao hoe beauté pour cause inona no beauté pour cause nao tam'izay ny beauté pour cause tamin'ny Miss Analamanga dia ny resaka indépendance des femmes zany hoe morona amin'ny azahoan'ny vehivavy ny ataontsika hoe fahaleovantenany zany tsy miankin-doha amin'ny lehilahy sanatria de oui voilà nisy kritika manokana ve nataon'ny olona taminao tam'izay tsika gasy mantsy de zay mipoitra de kritikera daholo nisy kritika manokana ve nanjoanao tam'izay fotoana zay tam'za la Miss Analamanga de oui tsy maintsy misy commentaire négatif foana fa
ça me dérange pas, ça me dérange vraiment pas de voir les commentaires négatifs. Ça tient peut-être beaucoup les critères positifs, les commentaires positifs que les commentaires négatifs. Ni tanety moa dia hoe manjabe tena manjaka raha mahita kosa ngamba fa tena hoe elle est vraiment belle. Fantariko manaraka dia zao hoe ndresakitsika teo hoe ny beauté pour cause nataonao tamin'izay dia resaka femme indépendance ny femme ina zany tena raha aminao manokana hoe ina définition zany femme indépendante zay. Ho anahy zany femme indépendante zany tsy mirona fotsiny amin'ilay hoe autonomie financière. Io ilay autonomie financière fa surtout vehivavy mahasahy maka décision tsy miandry ny hevitry ny hafa fa izy dia afaka maka ny décision amin'ny alalan'ny valeurany ny soatoaviny zany sy ny principe de vie izy io ho anahy dia olona tia mizara ary mandray fanampiana pas par nécessité fa par choix. Tokony mbola tezako tamin'ilay fantany atao ihany ty hoe ina définition ny femme indépendante, femme battante, femme accomplie, femme de caractère. Tsy haiko hoe mitovy daholo ve ny hevitra izay fa matetika dia resahana foana izay any anatin'ny réseaux sociaux nefa indraindray misy tsy mahafantatra akory hoe fa ohatrohatry ny ahoana dia raha aminao manokana dia misy ahoana définition andreo. Les femmes indépendantes zao resako anao teo dia ho anahy zany femme accomplie zany ataoko amin'ny teny français kely c'est une femme qui sait en fait balancer sa vie professionnelle, ses ambitions avec son épanouissement personnel. Izany hoe vehivavy mahay mandanjalanja zany ny nofinofiny sy ny fahafinaretram-pony zay ny ho anahy zany hoe femme accomplie zany. Raha hoe femme de caractère zay dia ho anahy zany femme de caractère zany dia vehivavy mitazona ny maha izy azy mitazona ny teny nomeny ataontsika hoe fidèle à ses valeurs. Vehivavy mahasamandahy ampanajana ampahendrena ary mitazona ny teny nomeny foana zany izy peu importe ce qui se passe. Ahoana indray ny hevitrao mahakasika ny rivalité féminine zay matetika ihany koa mipoitra eny amin'ny réseaux sociaux isika samitsika ihany no mifandrombaka place mifampikritika any amin'ny réseaux sociaux dia ahoana indray ny hevitrao mahakasika an'izay? Oui, malheureusement tena hita be mihitsy zay zavatra zay c'est vraiment triste de voir ça hoe vehivavy ohatrany tena ihany no manaratsy any tena fa zay zavatra zay je pense hoe c'est aussi au fait hoe sanatria mety hoe misy mieritreritra hoe ty olo ty ambony noho ity olo ty fa nefany tout le monde est pareil tsika samy namboarin'Andriamanitra mitovy daholo dia tokony hoe tsy misy an'izany dia pour vous dire c'est pas la peine de se rivaliser parce que toutes les femmes samy manana ny authenticité samy manana ny valeur ny anananao mety hoe tsy ananako ny ananako mety hoe tsy anananao dia pourquoi pas être complémentaire et s'entraider dans tout ça. Andao idirantsika lalindala kokoa indray mahakasika ny beauté ny routine beauté anao anisany hoe vao mahita ny fitisony dia ny volony aloha tena anisany hoe lava be androany ny bouclé ny volony natao tamin'ny fera sa tamin'ny lamba natao tamin'ny ceinture ana peignoir. Fika lui c'est pour protéger les cheveux de la chaleur satria tsy tsara raha hoe manao volo foana amin'ny appareil chauffant fa indraindray manao indraindray tsy manao dia misy astuce kely maromaro hitanareo sur YouTube sy ny sisa efa misy entraîneur ohatrany bigoty ireny koa afaka ibouclena volo ceinture de peignoir akonteniko teo dia misy an'ilay ohatrany ceinture ohatrany efa spécial fanaovana an'ilay izy ireny koa ny zasana ohatra mibakararo mihitsy nanandrana moa tamin'izay fa tsy nety le anaova-tsy haiko hoe manify kely ve le tamin'ny volena sa mena sa ina fanaovana anazy atao amin'ilay izy tsy tena mena be no tsy mando be dia asiana sérum dia tena atao mafy tsara mihitsy dia
mety zany raha ty voloko fohy kely ty mety mandeha anazy alors raha fatapitra fandarana dia alaiko manokana any aminazy mihitsy zay astuce zay fa mba te boucler volo satria tena manimba volo koa le manao fera lava dia zay zao dia efa anisany astuce afaka atao hoe atao mba atao amin'ny lamba indray nesasa koa ary éponge ny sasany fa mety foana resaka maquillage ianao ihany ve ny maquiller tenanao za ihany ny manao maquillage satria le maquillage ohatry hoe passion-ko anankiray koa mamanay à chaque fois miteny hoe dry tsara kokoa rehefa tsy manao maquillage ozy izy fa nefany tiako le manao maquillage je prends vraiment plaisir à le faire dia za ihany manao an'le izy maquiller foana isan'andro tena tsy vita fa ça dépend des événements oui za sy ny sisa ndraindray za tena tsy manao fa crème solaire fotsiny dia lasa misy produit manokana ve ampiasainao amin'ny tarehy rehefa manao maquillage aloha dia mila zatra manao démaquillage nena zao tena double démaquillage mihitsy ny atao na ianao mampiasa baume na eau micellaire dia zay vao mampiasa ny gel mousson dia rehefa madio tsara ny tarihanao dia tsara foana mihydrater anazy na dia hoe za zao manana peau grasse dia peau grasse tena mora assujetti amina imperfection dia ho an'olona manana peau grasse ohatrana tena mila mizatra zany hoe après nettoyage mila mampiasa crème hydratante si ohatra hoe produit miciblé any problème de peau anao dia surtout écran solaire iny tena important be za matetika raha tsy manao maquillage dia écran solaire fotsiny dia voilà mialohany tena maranantsika ny fandarana androany dia aloha mba mpanaovintsika défi kely fidisoany androany satria izy teo hoe passion manokana hoana resaka maquillage sy ny ohatran'izay dia zao aloha izy saintsika manao maquillage zany hoe za zany ny modèle androany dia imaquille ana izy androany dia hitanareo ny fivoakany vonina raikitra mety ok arany dia ndao araka hijery zay tsika zay ny resadresaka ny rahantsika tamin'ny misa fitisony andro any makasitraka be dia be anao nanaiky ny vahiny tato amin'ny fandarana mialohan'ny tena maranantsika ny fandarana dia asa hoe misy hafatra kely ve tianao ampita amin'ny vehivavy na tsy vehivavy ary fa hoan'ny mpanaraka ny fandarana Oui, misy hafatra tokoa ho anareo mpanaraka ny fandarana restez vous-même dans tout ce que vous faites peu importe s'il y a des gens qui vous critiquent connaissez vos valeurs mettez des principes et des standards dans votre vie et pour que les gens vous valorisent dévalorisez-vous vous-même mivava satria afa ihany miaraka amin'Andriamanitra za tena témoin bien zay zavatra zay dia mivava ie dia makasitraka be dia be anao nanaiky ny vahiny ato amin'ny fandarana dia makasitraka anao ihany koa nanaraka fandarana hatramin'ny farany dia aminaraka indray ny fotoanantsika veloma dia mirary soa